marika toko 12. Ny afatry Jesosy ho an'ireo olona mpiasa tany, zay no akantsika afatra. Le tany eto a dia tany-boalopoka, ary ny tany-boalopoka ao amin'ny soratra masina dia manambara any Israely. Israely a sady fiangonana no firenena. Dia afatra ho an'ny olona napetraky ny tompo a hiasa izany tany-boalopoka zany. Dia ny mpitondra firenena, mpitondra fiangonana sady mpitondra firenena. Ry havanao, za sy anao, zany mpiasa tany-boalopoka izany. Ty dia afatra ho antsika mpiasa tany-boalopoka. Fa araka ny efa mahazatra antsika ry havana, rehefa mamaky texte ohatran'izao tsika dia mahatsiaro fa misy tany-boalopoka anankitelo: ny ankohonana, fiangonana, firenena. Zay le tany-boalopoka ry havana. Ary Andriamanitra ny tompon'ireo tany-boalopoka reo, fa isika irahany hiasa amin'izany tany-boalopoka zany. Dia afatra ho antsika mpiasa amin'ny tany-boalopoka. Zao afatra zao ry havana. Ny afatra voalohany dia ny hoe hajaoa Jesosy. Hajaoa Jesosy. Dia irahantsika mamaky ny Marka 12 ny andininy 9 ry havana. Marka 12 ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mbola nanana anankiray izy, dia ny zanany lahy malalany, ka noho ny farany dia naniraka azy ankany aminy izy, ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Hanaja ny zanako izy. Andriamanitra, tompon'ny tany-boalopoka, dia naniraka mpanompony ho any amin'le mpiasa tany hijery an'izay vokatra ry havana. Tiana zavatra nitranga, nandefa mpanompo anankiray izy dia nisamborina, nikapohana. Nandefa mpanompo anankiray koa izy dia niratraina, nalainy baraka. Naniraka mpanompo anankiray koa izy teo amin'ny 5 dia novonoiny ho faty. Ary mbola naniraka mpanompo hafa maro koa izy. Ary farany naniraka anankiray izy dia ny zanany lahy malala. Ny zanany lahy malala. Ary dia nieritreritra Andriamanitra, nieritreritra le tompon'le tany-boalopoka hoe raha ny zanako kosa hajainy io. Mandinika antsika ry havana ny tompo ankehitriny, mpiasa ny tany-boalopoka, na izy sika na izy, na ny ankonantsika zany, na ny fiangonana misy atsika zany, na ty firenena misy atsika ety zany, manaja an' Jesosy ianao. Manaja an' Jesosy ianao. Ho antsika fiangonana, malaza be amintsika le tenin' Jesosy amin'ny Apokalipsy 7:20 hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Io zanak'Andriamanitra ny rahany rainy io ry havanao amin'izao maraina izao dia mandondona eo am-baravaran'ny fontsika mpiasa ny tany-boalopok'Andriamanitra ry havanao. Dia misy karazany roa sika menakavy eto amin'izao maraina izao.
misy mary an'izany fandondonana zany dia tonga saina ohatra hoe tapa-kevitra ay ty za mbola tsy katekomena, mbola tsy namovaravarana Jesosy tao amin'ny fiainako. Misy zany a mila mamoa varavarana, dia misy indray a efa namoa varavarana. Fa zao ry havana, ho anao zay mieritreritra efa namoa varavarana, tena manaja marina any Jesosy ianao. Efa fanajana azy le famoahana varavarana, fanajana azy a ny fanatanterahana ny hafa ny ry havana. Rehefa miteny ange ny soratra masina hoe mamoa ny varavarana dia hiditra ao aminy aozy izy Jesosy ka hiara misakafo aminy. Io miara misakafo aminy io a eto hoe hiara hipetraka, hiara hisakafo aminy. Rehefa misakafo ry havana, matetika fotoana ny firesaha, fa miara misakafo amin' Jesosy ianao. Ny resaka ataony aminao ve dia ampiarinao ry havanao, ampiarinao ve ny resaka ataony Jesosy aminao e? Ary ampiarinao amin'ny antsiprieny, fa tsy ampiarina amin'ny ambongatiny. Hajao izy, ampiaro amin'ny antsiprieny, aza ampiarina amin'ny ambongatiny. Ny atao ampiaro amin'ny antsiprieny, ampiaro amin'ny andavanandro mpiainanao e. Ampiaro amin'ny andavanandro mpiainanao. Misy havantsika avato isotro fitiavana ry havana namoy vadiny, dia tonga atao amin'ny sekretariat ny filazamanjo malomaraina. Dia nandalo to zay to zaka hoe teritery be le programme fiangonana, aloha zay sy tatelandany dia amankeny ery atomadinika ery. Dia ny zavatra mitranga ry havana, le eo amin'ny rond-point misy any BMH eo makery atomadinika ery amin'ny total le ery a tsena, tsy mandeha, tsy mahazo tsy azo ale tômôbila dia mandeha tongotra ianao zany, mandeha tongotra ianao. Tena fanitsakitry ny olona. Dia nonody zay dia misy moto miklaksonnao reny, lalana piéton zany a, klakson, klakson, manao fanao klaksonna adala. Tonga teo amiko izy, taorianako izy tsy nihetsika. Da hoe dia nikisako ohatran'izao dia niodina. Dia maninona ho ano mivatravatra ohatran'izany e? Ka zaho izy efa miklaksonna, enonge tsy tokony handeha amin'iny, fantatrao fa ianao fa tsy tokony handeha amin'iny. Raha za ry havana nanana moto na bisikileta dia niaidinidina tamin'ile moto na bisikileta dia tazako moramora. Fa tsy zany indray nanao hoe fanaovana klaksonna dala. Zany ry havana malala ny olona manaja ny Jesosy zany a. Tsy hoe masina ohatran'izao rehefa aty am-piangonana, fa rehefa any amin'ny fiainana andavanandrom-piainana dia manao zaly fitiavan-tena sy tsy firaraina ny hafa zany. Manaja ny zanaka malala an'Andriamanitra ve ianao e, amin'ny atsiprim-piainanao amin'ny andavanandro. Sa hainao tsara zany fomba kristianina zany. Fa ariana foana rehefa andefasana sary amin'ny Facebook ireny ry havana, misy sarina tovovavy tsara tarehy kely nalefa taty aminay taty. Dia hoe oke tsara ny fiainana rehefa miaraka amin' Jesosy, tsisy maharatsy an'izay hatreo. Dia izy miankina amina paosy tena somary amin'ny style amina 4x4 tsara tarehy zay, mbola tsisy maharatsy azy hatreo. Fa rehefa mijery ny akanjony ary havana, inona ny tena tiany asongadina, le hatsaran'i Jesosy sa le hatsaran'ny bikany e? Zany ry havanao, zany niveau antsika zany zao. Hajao Jesosy. Tavaresaka tamina olona anankiray miandro fivoriana eo, dia nijoro vavolombelona izy. Nafinaritra be le fijoroana vavolombelona. Ozy izy, zazoro zareo nitratra ny Covid, forme grave, fa sitrana somatsara. Fa alohan'ny tenenana izy sitrana somatsara, no nisokatra ny masoko izy, satria tena nanao koma, no nisokatra ny masoko dia diso fanantenana. Fa nanina izy ny diso fanantenana? Tarehan'ny vadiko no hitako.
nanantena hitany tarehan Jesosy. Mahafinaritra be nge izany témoignage zany fa rehefa jerenao fiainana tsy arak'izay. Etsetra hajainao ve amin'ny fiainanao, ary taizainao ve ny zanakao, ananjan'i Jesosy ry havanao. Variana foana rehefa tantaran'ny diakona katekimena koa, misy ankizy tena hoe manao akanjo tena hoe mahafoy kely sy nikarazana, de fa ahoana ho aho ka iny pastera manahirana mihitsy tenenina le zasa fa le mamany mihitsy miteny hoe tsy maintsy mba mihetsiketsika, tsy maintsy mba seksy. Raha manaja an' Jesosy nao ry havanao, tsy manao seksy zany satria hoe tsy matahotra ny tsy ahita vady, fa raha tena manaja an' Jesosy nao de fa Jesosy no manomana sy anjara sazanao. Zay ny fahamarinana voalohany ho antsika mpiandry, mpiasa ny tanimbolan'i Jehovah, tanimboloboko Jehovah, hajao ny zanaka malala an'Andriamanitra. Ny fahamarinana faharoa dia izao: aza vinoina ny zanak'Andriamanitra, aza vinoina ny zanak'Andriamanitra. Jerentsika ny andininy fahafito ry havana, fahafito sy fahavalo, ny anaran'i Jesosy. Fa izany mpiasa tany zany ny resaka hoe tia ny mpandova handeha ho vonoantsika izy dia ho antsika ny lova. 9 ary rehefa nisambotra azy izy dia nahafaty azy sy namoaka azy toy ivelan'ny tanimboaloboka. Ny laviny dia novinoina. Aza lavina, aza vinoina zanak'Andriamanitra ry havanao. Fito amby telopolo taona torinany tenenan'i Jesosy an'ity teny ity tamin'ireto fariseo sy sadoseo reto. 70 taona torinan'izay no rava Jerosalema sy ny tempoliny ry havanao. 70. Satria naninona? Satria hoe nanda an Jesosy, ary nanda ary tonga hatramin'ny famonoana azy. Le 9 hoe rehefa nisambotra azy izy dia nahafaty azy sy namoaka azy teo ivelan'ny tanimboaloboka, tsy nalevina akory. Sanatrian'izany natsipy any ivelany any toy ny fatim-biby. Ry havanao. Ainao, tsy vaovao aminao zany hoe aza manday. Ianao ve mieritreritra ny hamono? Tsy mieritreritra ny hamono, fa aza manday an Jesosy ry havanao. Fa hitondra faravana ao amin'ny fiainanao zany. Ary raha manana adidy ianao, manana anjara ianao mitondrana an'ity firenena ity, mitondra an'ity firenena ity any amin'ny fampitena sy any amin'ny faravana ianao, raha manday an Jesosy ry havanao. Fa ny tena zava-doza dia izao, io le faravana sy le fandringanana ara-batana, ara-materialy ohatran'izany ry havanao. Fa ny olona manday an Jesosy dia fa ambaran'ny apôstôly Jaona any bokin'ny Apokalipsy, fa ho any amin'ny fahary mirehetra afo sy solofary izy, ho any amin'ny fahary mirehetra afo. Na tsy aron'izay ry havana fa namita hiraka tany Port Berger zay namaky le sekolin'ny katekista zay toanan'ny FJKM isotro fitiavana. Fariny ianao amin'ny rehefa ny amina tronçon Ambondromamy miakatra ho any Port Berger, tena hoe feno doro tanety. Ary nisy anankiray zay ry havana, nisy anankiray zay tena hoe nanamorona ny arabe mihitsy, nanamorona ny arabe. Ary teo alohananay nisy camion citerne zay dia nijanona izy, tsy sahany
nanapaka an'le afo satria sady manamorona ny arabe le afo a no milelalela be le afo misaotra ny tompo ary avana napahitany zany za tsy miteny hoe mety natao mety ny dorotaneta fa misaotra ny tompo any napahitany izany zara ao mipetraka eto misesy passager eto mareny hafanan'le lelafo miredaredy eo tena zava-doza zany hoe fary mirehetra afo tsy mety maty zany mirehetra afo solofara ry havanao dia isika angataka ny fanahy ny fatahorana fanamasina io fanahy ny fatahorana ny Jehovah ry havanao mba tena hoe atahotra isika menakavy amin'izay rehetra kasaintsika sy ataontsika hoe atahotra so dia anao izay ampatezitra n'Andriamanitra ary ka mba hoe ho an'ny fandringanana sainy amin'izany fary mirehetra afo solofara izany zay ny fahamarinana faharoa okizay ny fandavana okizay ny fandavana an' Jesosy fahamarinana fahatelo farana dia zao fahamarinana fahatelo farana dia zao ataovy vato fehizoron'ny fiainanao Jesosy ataovy vato fehizoron'ny fiainanao Jesosy nahoana ry havana no zava-dehibe zany hoe atao vato fehizoron'ny fiainanao zany Jesosy satria any parany ihany ry havana any parany ihany dia ho avya ny andro famaliana ho avya ny andro famaliana le famaliana rétribution ho valiana arak'izay nataony olona raha tsy fanany tena ho-tsaina amin'izay famaliana vengeance n'Andriamanitra misy olona ry havana tena hoe manao vato fehizoron'ny fiainany an Jesosy misy polémika mangotraka ry havana any États-Unis amin'izao fotoana zao fa misy mpitsara anankiray mpikambana amin'ireo mpitsara sivy ao amin'ny Cour suprême des États-Unis zany Cour suprême des États-Unis zany no mandrafitra ny fiainan'ny Amerikana tsy président fandimby eo efa taona na 20 taona fa zany membre ny Cour suprême zany tena mandrafitra azy ary ny tena mazava-dehibe azy eo amin'ny 50 taona eo ny voatendry le mpitsara ao amin'ny Cour suprême ary dia matetika izy 30 taona eo zany 30 taona eo mandrafitra firenena dia inona mahatonga le polémika amin'izao fotoana zao 5 zany 5 atsoina hoe conservateur 4 lazaina hoe zay filazan'izao tontolo zao azy akavia sady progressiste zany pro-homosexualité progressiste zany honya pro-avortement sintsisa ka zao le conservateur 5 zany manana majorité or maty le progressiste anankiray dia mangotraka be le ady hevitra hoe iza raha no tendren'ny Donald Trump filoha américaine isolo an'le le progressiste maty io tendreny Donald Trump ry havana dia raha matoa magistrate katolika zay ary ny zavatra nampalaza ny magistrate katolika io dia teny tahak'izao hoe mazava ho azy fa raha zany ho voatendry any amin'izany Cour suprême zany ny makatolika tsy maintsy impacté ny fanapa-kevitra raisiko en tant que magistrat en Cour suprême rovinina reny HCC ny teny makatolika maluterana FJKM tsy maintsy miapacté ny zavatra ataoko ato amin'ny HCC ty zavatra nofinoko rovina filoha-pirenena PM hoe katolika iteny hoe mazava ho azy fa tsy maintsy impacté ny fitondrako firenena makatolika amin'ny makristiana zany ny olona manao ny an Jesosy ho vato fehizorony fiainany ry havanao
fa rehefa tsy zany no ataonao ny fiainanao rehefa tsy vaty fehizoro ny fiainanao Jesosy ry havana dia ny fiainanao faratsiana miampy faratsiana nahoana jereo nge le boky mpitoroteny amin'ny toko fahavalo hoe jerentsika vetivety andiny faharoambe folo toko fahavalo andiny faharoambe folo eny fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany manao ratsy izy a tsy manao vaty fehizorony fiainany any Jesosy a manao ratsy izy a velona izy ambinina izy de ozy izy le andiny faharaiky ambe folo tsy tanterahana vetivety ny famaliana ny ratsy atao dia zany no ikrizan'ny fony zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy rehefa tsy ataonao vaty fehizorony fiainanao Jesosy ry havana zany ny fiainanao mikiry amin'ny ratsy satria heverinao hoe tsy maty manoty ianao indrindra ny olona fitondrana satria ho an'ny mpitondra fireneny ty ianao nge tsy minisitra mandra-pahafaty io tsy président mandrak'izay io fa ozy izy ny tompo ozy izy ny tompo atao vaty fehizoriny fiainanao Jesosy ry havanao satria tsy maintsy ho avy zany andro famaliana zany tsy maintsy ho avy zany andro fatezeran'Andriamanitra izany ary tena hoe andro faran'izay mampatahotra ary amin'izay fotoana izay ny olona ozy izy ny bokin'ny apokalipsy dia teny mianjera aminay ka afeno zahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry io zanaka malala io ry havanao raha tsy ataonao vaty fehizoriny fiainanao Jesosy tsy ho izakanao zany andro ny fahatezerana zany raha mivavabavaka ianao fomba mpivavahanao tsy aharo anao amin'izany andro fahatezerana zany fa anisan'ilay teny ianao hoe mianjera amin'ny ry tendrombohitra sy vaty lampo afeno amin'izany fahatezerana zany zahay fa ny olona zay manao vaty fehizoro an Jesosy amin'ny fiainany ry havanao fototry ny fiainany ary le tany bolopoka rafitra amin'izany vaty fehizoro zany rehefa ho avy ny andro ny fahatezerana dia voarakitry ny ra zay nalatsaka ho azy teo amin'ny azo fijaliana ka tsy ahatra aminy zany hoe fahatezerany zanak'ondry zany ry havana malalo avelao Jesosy ho vaty fehizoriny fiainanao ary zay no afatra ho antsika amin'izao andro farany zao hajaony zanak'ondry azalaviny izy ary atao vaty fehizoriny fiainanao ho aminao fahasoavan'ny tompo amen.